fanjavonana fahafa tantara mitoy nosoratany ranjahery mayamina na herina rindra erika ovelominy Christophe Rabearmanana tapapiroana Njakarandria miaraka amin'ny tolotry ny avo Saoly nandry avesy nandrindra ny lafin'ny teknika Njakarandria tompon'andraikitra sy mpanantotosa tapapiroana fa misy ina taleny na ampiantso atapitapoka ohatr'izao ianao a mahazo toerana aloha ianao fa inona ary tia mitabataba mpitsanganana ity dia akatony mory varavarana io azafady fa resaka confidentiel be no resahana aminao eto a confidentiel ah talia miainanao a tsy hita nanomboka maly anie mahadombozely hortensia tonga teto ny vady nitady azy atsona nefa izy tsy dratrantso tsy izy mahazo azy ihany hoe maninona fa samy gaga ndrehetra maninona tsara hoe tale fa tsy hitahoana hortensia dia inona koa nefa nidirako amin'izany zangamony miaraka taminy zonao mahalala an'izany adidiko no mampafantatra anao ny toe-java misy mety malala vaovao ihany koa ianao ka rary raha nampetsoka eto akosa raha momba an'izany aloha dia tsisy haiko mihitsy andriamatotale tsy misy azoko ambaranao momba an'izany kanefa anie ka ianao sy mahadombozely hortensia mihitsy no nirava farany tao malariva sa tsy marina zany tsy laviko zany andriamatotale fa ny hoe niaraka anodikosa tsika samy nanana ny lalanay zay izy ange nandeha talohako fatatra ange misy aja fa mifakatiana rusy izy maninona tsara tsy marina kosa zany andriamatotale tsy mananieritreritra ny fankatia amin'ny akory namana mifankahazatra fotsiny zay amin'ny mahasampiara-miasa ato no antony fa raha zay hoe niaraka tamin'ny kosa tena tsy marina zany ka bon mbola namarina zavatra maro amin'ny mpiasa hafata fa tena tsy mazava zao raharaha zao zavy mitady voasarengotra amin'ny fanjavonany amin'ny matalea zay aloha fa mahazo mandeha anao eny ary raha misy vaovao reko na hitako anoany aza matahotra ianao fa tsy maintsy mampandreanao ilaozako ary aloha ianao andriamatotale mbola maro koa ny asa miandry ndao ary masitosy satra tale nanjavina ho ny hortensia tamin'ny fomba ahoana ary tampoka be amiko tia vaovao androany ity ka somba nisy nahazo azoko vosary mety hoe narary fa tsy fantatra alefa raha-pitso ihany dia hijery hôpitaly somba eny fa tsy misy mahalala sabotsy koa raha-pitso ka tsy miasa mahagaga ihany mantsy raha tovovavy be iny hoe nanjavina tsy amin'ny antony tampoka teo tsy mahampino tena tsy mahampino ka dia zany reriko lohana ny zavatra andresahany tale tamiko asa mba ahoana fomba fijerinao aloha amiko raha tovovavy matotra ohatra ny hortensia reny tsy mahampino raha hoe very sy nanjavina tsotro zao ka zao kosa ary mba nisy nankakeriny izy asa dia izany tokoa ve sanatria dia ahoana nefa ozy ireo ray aman-dreniny amin'izao tsy fahitana azy zao ka reo ray aman-dreny mihitsy ange hono no tonga tao amin'ny biraoan'ny tale tao napahafantatra ny tsy fahitana anjanany hitako mivoraka mihitsy eo alohan'ny ngatale nampiantso ahy teo lazay fa zasy hortensia indray hono no farany tao ampiasana ka taty amiko ny nalehan'ny ahy amin'ny voalohany ka zao kosa ary ianao no nahalala ny antony andray kosa fa anisan'ny manameloka koa zany ianao vadiko satria mpanao kidina pinina sa mpamon'olona ny fahitanareo aty tsy napoziko hoe nao koa niahiahy amikoatran'izany rokolona mba haiary eny hafa zany koa ve dia atao matezitra mba ianao ka
tena hoe tsy napoziko e. Aleo za sy ny fahamarinako angina fa izay mangina koa ny volamena e. Azafady moa e, ao fa tsy manao an'izany intsony aho moa vadiko. Mba ianao aleo aka-rivotra ny ivelany ihany fa manorosory. Fa hoe zelahy e, fona moa le tsy malala. Avy aloha za io irihery fa tsy mila elingelenina e. Mijanona moa letsy Saza tazotazoma ny tanako fa aleo andeka. Aza atao izay atezitra fa tsy ho zakanao ny valiny Dia izay resaka teo iny ve dia ampiritona anao ohatr'izao e. Eny e, mandeha anatra fa tsy maninona e. Aleo milefitra aloha izany fa diso. Dia maninona nefa raha tsy manao resaka mahatezitra ohatran'ireny e. Ny lohako efa mila ho vaky. Hevitra ny ilako amin'irima toa za ny saran'izany fa tsy kihana na fanamelohana kitsarantsotro zao. Eno efa naika adosoana fa oaka izay ka. Adaboy ihany izany resaka izany fa roso ny sakafo raha masaka fa tsy. Eny ara izay mety aminao e. Aleo fa arosoko ny sakafontsika fa avy dia makasy zelahy. Izay fa tsy ela Ay anaka. Odio! Mandrosoa. Mandrosoa ianao madama? Mandrosoa? Eny tompoko, misaotra indrindra. Ny azoko atao anao? Ie, za aloha madame Kolona vadin'i monsieur aja miasa tao aminao e. So gaga ianao mantsoko. Ay moa, faly mahafantatra anao zany. Ka inona hono ny antondianao madama? Ie, tena zava-dehibe tokoa ny antondiako monsieur Talea. Ngamba mety efa azonao an-tsaina ihany e. Lazao aloha fa aiza moa na lalako an'izany e. Zany hoe tsy mpaminantsy inona e. Hodinao tsy fantatra tokoa ve? Eny e, aleo tonga dia tsoroko. Gaga sy talanjona ihany raha nandre tamin'ny vadiko fa nisy tovovavy nanjavona tsy hita hono tato aminareo. Toa hoe tsy re maty sady tsy re velona. Fa manana vaovao ambara momba azy anga ianao? Nisy an'izany tokoa aloha tatam-piasany ary anisan'ny mpiara-miasa kaiky amin'ny hiajavadinao mihitsy. Te ilaza izany ianao fa mety mivadiko no ambadika io fanjavonana tampoka Tsy dia izany loatra kosa e. Fa ahoana ary? Ihany aloha hatreto. Ny mahagaga ny ery madame Kolona dia izy roa ny farany tao am-piasany. Ka tsy ampitsarana azy velively mihitsy anie izany hoe izy ny navandratsy e. Na hoe izy ny nanafina na mety namona an'ilay mpiasanao tsy hita. Tsy maintsy andeha nge fa nadiadiana ka izay ihany ny alalana marina mikasika an'izao e. Orinasa lehibe tahaka itony ve dia tsy mba misy na dia caméra de surveillance iray azy e. Fa izao aloha ny tena antony fa mandeha ny fotoana e. Tsoriko aminao fa tsy mbola namonina nanafin'olona na hoe nanao aferataovan'olona amin'ny vadiko. Fantatro tsara izy. So dia izay ny tadiavanao profy sandoka mba hamatorana azy. Sady izy koa efa nitsotra tamiko fa niala aloha fa tsy hoe ny ara-dalana izy roa ka tokony hampiahiahy. Le tsy hita tsy hoe maty natorana tato amin'ny orinasa. Raha izay mantsy dia mety hitombona ihany ny fiahiahiana azy Lazaina tokoa aloha izay ary voaporofo satria nisy nahita ny voa amin'ny vadinao mialoha e. Saingy mety efa paikady koa anie izany e. Mety hoe nandrasa ny tany aloha tany dia tany nataony izay tiany atao. Amin'ny fitiavana ny ahy iny ka tsy hanitsakitsaka mihitsy ny tokantranoko ka. Hoy ianao? Lehilahy ange ka lehilahy ihany. Atokisako ny hafa zahay nina rotona amin'ny fiheveran-diso e. Izay fa tapitra ny tiako lazaina fa izao. Mba antony koa mpiasa hafa fa tsy azafadiko rehetra inge mpiasa ato e. Manokafo enquête secret koa raha ilaina. Izay fa veloma ianao. Raso aloha e. Madama. Ho sarotro ty raharaha ty fa mila matanjaka ny saina. Lasa noritina mihitsy ilay madama marina. Misy fitoriana mahakasika ny fanjavonan'ny ramatoa kely tansy aty monsieur aja. Ianao no ayahin'ny mpampiasa anao tompon'antoka amin'izany araka ny voalaza ato. Aleo tonga dia asehoko anao reto e.
Izany no napetsoko anao tsinona. Tsy mihino anefa hoe ianao no nahavita an'izany. Eny e, tombana aina anefa izany ka. Anokatra fanadihadiana izay polisy mba ahitana ny tena marina. Tena tsy napoziko hoe ho tonga amin'izao ty raha ty sevo a. Efa inona no tsy napozonao? Sa mitombona ny hoe ianao no ambadika ilay tovavy nanjavona tsy tio? Raha izany mantsy dia tena gaga koa amin'ny fahasahianao a. Tsy tiako komisera. Tsy izany nambaranao izany no mahagaga fa ny fahasahiany lehibeko ny tory ahy. Kanefa dia efa mifampiresaka tsara izay. Ay ve, ka zao e. Misy fanontaniako vitsivitsy reto apetraka reto ka ilaiko valiny tena mahafa-po avy aminao. Eny ary komisera. Mifankahazo am-po tsara ve ianao sy io madama tsy tio? Meny komisera. Tena matetika izay no miara-misakafo atoandro na miaraka manao sakafo maivana. Hatreto aloha dia tsy tsaroko loatra hoe nisy fifamaliana teo aminay a. Mazava izay fa fanontaniana manaraka. Moa ve nisy fitsiriritana azy ianao raha teo amin'ny lafiny fitiavana? Mahitsy loatra nge izany fanontanianao izany e. Eny, nataoko mahitsy ka tiako valianao mahitsy koa raha mety monsieur aja. Raha ny amin'izay indray ara dia tsotra no azoko ambaranao e. Nanana fitiavana azy tokoa rehefa nifankazatra isan'andro teo izay saingy izaho moa no nanana nefa vadiko ka naleoko ny kobonina tsy nambara azy izany. Ampikelo ny fanazavanao? Zao no izy komisera. Tsy nataoko andravana ny tokantranoko akory ny fitiavako azy fa nitazomiko tato am-poko mangina. Na dia tiako azy izy. Tsara kokoa no tia mangina azy toy izay hikaroka fahafinaretana aminy kanefa mety ho vidiako lafo izany raha iandro any. Farany ary azonao mba hitantarana sombin-dresaka kely ny fanaovana ireo tamin'izany andro nitiavanao azy mangina izany ve a? Sarotra izany fangatahanao izany sefo kanefa alefa hiezaka merina ny fitadidiako a ary hitantara aminao izay ampahany tsaroko ny fanakalozana iresaka tamin'izany. Eny ary miaino anao ary monsieur aja. Na izany aza fitiny tsara arak'izay azo atao ihany ny resaka ao a. Eny ary toy izao ny resaka ny fanaovana sortansi ihany raha alarobia izay. Raha sendra niserana teo anoloan'ny profesako izy. Mandeha ve izy ao ry monsieur Yatsa? Oay, manaitrako ianao mademoiselle Hortensia ka. Aiza koa? Miasa ve moa tsy handeha? Ny andro ity mafana ka mora reraka e. Izany? Fa zao tokoa azy Yatsa. Oay, azafady monsieur Yatsa mantsy. Azo nitononona amin'ny anarako nge fa tsy maninona mihitsy izany. Izany ve? Raha tsy mampaninona anao azy dia aleo samy fampiantso amin'ny anarana isika e. Manjary tao lasa mampisy elanelana be mantsy koa. Ka izay indrindra. Tsy misy olana ny amin'izany Hortensia. Azonao antsoina fotsiny hoe tension nge za fa tsy maninona mihitsy e. Ka sao tsy mety kosa izany raha hoe forofoezina ny anaranao ko. Isi, tsy asiako olana re izany ry aja. Eny ary ekena raha izay no everina fa mahapetroko koa ny fifandraisantsika. Izay mihitsy ka. Afiana tokoa aloha ilay saika ho tantarainao ateo e. Toa very anjaviny tany anaty anaran'ny fampiantsoana teo ilay resaka. Hay mo! Tsy misy inona loatra akory fa saika mba hanasanao manokana androany sakafo atoandro miaraka amiko amin'ny restaurant na sitraka ao. Irery be loatra dia mba tiako raha misy namany e. Ay ve izany e? Ie. Ka Tsy afaka ianao? Androany fotsiny nge. Eny ary fa manaiky ahy. Zay ahay. Dia misaotra anao sahady izany tamin'ny fanasana ako. Ianao ny saorana nanaiky e. Ianao no teny esorana ka. Izay izany fa avy eo e. Ok. Mbola mamita kely an'ireto asa reto aho mantsy fa nasainy taly hovitaina maika izy reto. Kalay ve moa gaga amin'ny asa totoafa saina atao ato amin'ny orinasa e. Fa mazotoa aloha ianao dia rehefa eo izany a.
misaotra kitansia tsisy saolana re a ray marina lay tsika ny teo e tsotra sy madio fo ty tovavy ty ka saingy aleo ihany manaja tena fa soana irana ataoko aizako ny kolony tsy efa iny antsarako raha araka ny fitantaranao azy zany dia tsapa fa mety nisy fitiavana anao mademoiselle Hortensia tsapako tamin'ny fihetsiny mihitsy izany ka saingy ny feon'ny fieritreretako no mibaiko aho ka nandreseko ny fakapanahy toko fa nahanina mihitsy no mody ny antso amin'ny kolona vadiko eo eo masony raha hitako fa mitadiditra lalina amin'ny fitiavana izy mino anefa fa mety nandratra amin'ny folo zany azo everina hoe niteraka famoza-po azy mihitsy ary zany satria le tiano samborona tsy azony mety ho zany tokoa aloha raha ny fandinihako ny zava-misy tsy tareseo fa miaro mafy ny voninahitro sy ny vadiko ah omenao tsiny ve raha nanidy sy kelikely ny varavaram-pitiavana ny sokatra ao ka tsy misy tsino anao zany fa tena mety aza ny nataonao raha olona hafa ngeika zarany aza misy tovavy miadaladala aminy anaparany ny finansy ny fanararotany tsy izaho mihitsy zany sefo ary tsy ho ataoko mihitsy ary ono a monsieur aja ahoan'izay sefo nanahoana ny fiatrany tateoriana raha tsapa fa tsy ndraika taminy ianao izay ny tiana ho fantatra miala tsiny raha toka miditra lalina be fa tombana daholo tsinona no atao mba ahitana ny marina amin'izao raharaha momba ny Hortensia zao miova tanteraka izy toa lasa vitsy teny sy hita ho miady sainy zany izy toa mihena mihitsy aza matetika ihany koa no tsy niasa fa narary angamba eto nikikisany miadi-tsaina tsy fantatro mety ho izany tokoa nisy zavatra tsy karitra ihany koa nefa tamin'io fotoana nampiova azy io fa nisy inona laza hoe monsieur aja matetika no miditra ao amin'ny birao any talehanay misy fotoana to tiamboraka zavatra amiko izany Hortensia fa matahotra angamba ka manaiky molotra dia mangina tampoka tsapako mantsy fa talehavy mivoaka avy tao aza to vinibinitra sy hafahafa zany zany hoe nisy fotoana mbola niarahanareo ny resaka mangina ihany zany tsy komzera resaka tena nkariary mihitsy ny nataonay tsy toy ny talotsono any fifandraisana fa naalana be zany saingana izany aza tsy dia tena hoe niataka be tamiko izy fa nisy ihany ny fotoana ny fampiresahanay teny hoeny raha sitrakao hitantara satona indray hoe za azafady tsy mampaleny zany komsera satria mitady ny marina moa no ataontsika eto fanaonay ao ampiasana moa isaky ny amin'ny folo na manao ody ambavavo kely tamin'izay fotoana izay dia nanatona izy ka toy izao ny resaka ny fampiresahanay iaza tao lasa tia mitokatokana be hoa ianao tato aty tsy karitra tsy izany kosa angamba fa mety noho ny asa manempotra ny tsy hahafahana mitafatafa firy zay no antony miova be ianao ka afaka makaseza eto akaikinao eto ve aloha zasa manelingelanao Hortensia ahoana fa manomboka oviana indray no lasa mihera rehefa misy zavatra tianao atao ary miovahoana moa fa tsy azoko sa malaina ny resaka amiko ianao asa hoe misy inona loatra ka fa lasa mitsotsoka zany tsy karitra ny fihetsika ao azafady ary hitanao fa marina ny lazaiko matoa manao azafady amiko ianao fa misy nataoko tsy azoazonao anga
zao no izy tansia tsory raha misy tsy tianao nataoko fa ifonako e. tsy misy an'izany fa tiako adio ny sainao tsy hanana ahakely akory. Dia maninona fotsiny ary no lasa miavinavina e. Tsy miavinavina izany kosa hitako averiko foana. aleo izany hoany raha tsy tianao lazaina ary fa tia misy zavatra tantarako anao, mila fanampiana avy aminao ary aza. Ka tantara ora fa mihaino anao e. Ary manina anao tsy raisiny izany olona miantso anao izany e. Tena tsy haiko, azafady vetivety ary aloha e. Allô? Ataovy izay hitanao fa mety any rery malala fa za ty ampiasana ve no anontanianao an'izany e? Mety foana ka. Eny e. Izay fa mbola betsaka ny asako e. Mazotoy ianao dia bisou. Vadinao izany le teo? Ie, vadiko ilay miantso teo ka. Sambatrynareo mifankatia. Saiza koa e. Avy aleo izany hoany fa tantarao ilay resaka tapaka teo. Aleo manaraka indraika. Efa tapitra ny fotoana menantsika eto. Daholo hiasa sao dia betin-dradama eto e. Radama? Andao ho hiasa fa tsisy dikan'izany fa mba lasalasa ny vavako. Sady ty efa tamin'ny vokotiny ianao tale. Avelako ianao raha mbola tsy handeha ka. Andeha ka. Fa avy ty fihetsika ataon'ny tansia ty ka. Fa inona ary no tena volan'ity tovavy ty e. Toa tsy mazavazava ka. Andraso re! Aingeny e! Inona ary ty makiabe ty? Nanahoana ny tany ry ady? Nga mbola nahitana mangirany e. Totitra ny fanontaniana nataon'ilay komisiera nge atao e. Voasikotra hatramin'ny resaka fanaovana sortansia mihitsy fa ndrika ahoana. Izany a? Mba avy tianao amiko efa tao marina izany resaka reo izany. Fa lasa polisy koa ve ianao e. Izy, ianao koa ny aiko amin'izay asana polisinao any e. Mba faniriana ty andresy ty alala fotsiny a. Ay mo, ka ianao tsara raha fa ho fintipitiniko aminao e. Dia sahala amin'izany reny tany rokoloina. Mahatsikaiky nefa misy lafo mampiety azy ihany satria mety hanampy marina tadiaviny. Lalina indray izany ka. Faiza tokoa moa izany ary izao io tovovavy io e. Toa tsy re maty nefa tsy fantatra velona koa. Dia tena mystera e. Nanjavona tsotro izao. Asa tokoa hoe velona sa maty. Fa re talehanareo hoe izany mba efa nampanantsoina tany amin'ny polisy e. Ka iza nge no nantsoina voalohany tany fa tsy nahita ambokany e. Manary aza hoe sao mba misy idirana izao fanjavona an'izao fa tena manafina izy a. Dia tena mitovy hevitra aminao malala. Iza nge hita ho misy tahotra fa miezaka manafina fotsiny e. Izay eo ampiasana no lasa voakitakita lava tsy hay hoe ahoana. Lasa toa kizitina sy masika mihitsy izy tato ato izay ange e. Anisany toa mampahagaga ihany satria tsy dia toetra nahalalana azy loatra izany. Fa na izany aza tandremo miditra lalina loatra so ahitana tambo eo a. Aya ihany ny antsika roa mantsy. Za ve dia atoronao an'izany e. Ny tenako voasarivotra amin'ilay izy no manahirana any fa tsy misy hidirako akory. Aza malaky miala aloha fa tsy hay hoe mety ho namono tena izy vokatry ny famoza-po e. Tena marary izany andohako izany fa aloha mihitsy aloha torika. Tsy miteny ihany ve ny marina e. Marina koa tsy mba matina oviana izany. Andriamanitra mijery midina fa tsy mijery miakatra akory.
mialatsiny aloha raha toa nampiantso anao fanondroany André Matotale a. Miankina amin'ny fanadihadiana tao ihany mantsy no ahitana ny marina e. Somary gagagaga ihany aho mantsiko. Nataoko ty aza hoe efa misy vaovao azonao ambara amiko. Hatreto aloha dia mbola tena maizany ty raharaha ty e. Mbola tsisy azoko lazaina. Ka inona ary no mbola tianao fantatra ankoatran'ireny efa voalazako ireny e? Asa raha mba azonao lazaina anay ny fifandraisanao sy ny fifampitondrana eo aminao sy madama kely Hortensia. Raha ny fifandraisanay amin'ny maha-mpampiasa aloha dia mahasika sarotiny ahy e. Izy koa manaja ny asany satria eo ambany fahefako. No hoe fifampitondrana indray aleo kosa angamba hijanona ao anay izany satria manana ny tsiambaratelo tsy maintsy hajaina ny orinasa tantanako. Kanefa dia ilaina ny amborahanao an'izany mba hahalalana ny marina André Matotale a. Efa anontany momba ny tsiambaratelon'ny orinasako izany ny antsoinao ahy. Maro ange ny asako e. Ka sao dia hifandrebirebeto fotsiny tsika. Azafady aminao se fa samy manaja ny asantsika. Aza malaky miakatra aloha ianao e. Asanay ny anay no ataonay ka tsy hitako izay antony hatezitra anao tamiko eo. Dia ny asanao atao tsara fa ny asako koa nataoko dia milamina. Areko sika tsy hifandrebireby a. Hafahafa ange izany valiteninao izany Tale. Ka zay ny ahy e. Zao fihetsika seho anao zao dia midika fa mampiahiahinay ianao. Ka voatery zay hiditra lalindalina kokoa raha izany noho izy. Sa loatra ianao a. Ny tianao lazaina izany dia hoe zany eo ambadika izao fanjavonana izao. Zay ny tianao tenenina. Moramora aloha ianao a. Moramora ianao fa ino ty mampiakatrakatra fo anao ty e. Tsotra fotsiny ny anay. Mitady ny marina ihany. Ny sisa hany ny fitsarana. Mazava aminao. Ary mipetraha ianao fa inona mampitsangana anao eo e. Ianaro kely ary mikitikitika ny voninahitro fa hifankahitsika. Aza manala baraka mihitsy rehefa tsy hainao ny asanao. Zay fa lasa koa fa toa resaka mandany andro fotsiny ianao kay. Mahazo mandeha ianao saingy tandremo miala lavitra ny toeram-piasanao fa mbola tsy tapitra eto ty fanadihadiana ty a. Tsy maintsy mbola hisy ny fampiantsoana anao manaraka. Zay fa omendalana ianao raha maika e. Lasa koa e. Mba mitanky sambosandrandroany izany. Marina tsy mila torana misy izany. Ary amin'izay roa ifiry tsy mba hisotro ranom-boankazo mangatsiaka fa izany so mba mety ampahazo eo. Oe, ary tsy misy tafita talen'ny orinasa isany aza ve tsy tazako misotro toaka mahery ao anaty bary itsy. Sa kosa mba olona mitovendrika ihany. Kanefa toa tena izy mihitsy fa tsy ho-kafa sady misotro rehery. Eto koa moa sabotsy aniko. Mandany izay azy izany izy satria nanany koa moa volako. Izany azy izy hoe taleko. Dia izy tia tsy misy namana miaraka aminy. Sa mety andirery. Toa olona miady saina nefa ny fahitako azy. Sa manana olana. Sa dia mbola mipiasa manjavona ny ihany antony. Inona koa moa nisako saina amin'izany fa aloha natao dia moto fa ao atoandro ihany ny andro. Azafady ange madama mba hanao jus mélanger amin'ity ahy e. Misaotra? Ty ary volanao fa misaotra e. Jus. Ary lasa aza ilay rangahiny teo. Lasa ve? Ty efa mifanitsaniko ty kaiko. Aleo dina fana fa iza koa ny resaka amin'ny amin'izao izy mivilavilana be izao. Tsy ho afa-baraketo. Tirao raha tsy tirao. Herinao tiako foana. Maninona zao raha manekena fitiavako. Mandafy adaliny ianao dia zaho nefa aiza.
Tsy misy mahita sary tsy misy malala akory. Korotana daholo tasy lanitra no ianao. Fa inona koa ary izany miredirety izany? Aleo io moa dia arahana lavidavitra. Misy hoan'olona dia tsy tia fiadanany. Tsy olana e, mitatra sy bakely mobakely tanàny io eo lany. Tena mamazavy a, mamo. Koe, tena mazavana zay jereko. Aleo aloha akaparinina fa tsy lasy izany a. Aleo aho mody andeha aloha dia alafa soarana eto ka. Izy koa tsy mahita fa vembena mafy mitoka ny sotroina. Ary aloha mody mandeha milamina amin'izay fiavadiana izy. Gaga indray izao ihaja raha hitantarako an'izao. Talehanainga ary kolona ka tsy misotro toaka izany fa sao dia mba olona hafa ary izany hitanao izany fa tsy izy e. Ihaja, masoko ve dia panana jamba sanatrika tsy hay hanavako olona e. Efa ina rahako afa tena izy. Izany? Sady midelira mitoka mihitsy ianao. Fa hoana tokoa ilay delirany. Hafahafa be ho aho. Tiako ianao hoe ianao tsy te ho sambatra sy ny sisa letsy a. Tiako ianao? Tsy te ho sambatra? Ie, izany foana no naverina eraky ny lalana. Mbola nampiany hoe maro ny tovovavy fa aleoko mitady afy. Izao ianao izy hoe aiza tsy misy malaly. Ohatr'izany daholo ny redirediny teo e. Mba meno avy ianao tao lasa mborona fotsiny tampoka teo e. Hoanao izy indray teo? Fa ao tsara velo ianao e. So mba tsy anaty resoary ilay olona iresao. Toy izy ny teninao fa mihaino ah? Ka, ianao ary tsy ao akory fa andeha ho any amin'ny dosy aloha Izay fa rao maso ilay sakafo mitaingonao sao dia ritra. Izay Indray ariko. Fa ahoana koa ary izany zavatra nambaran'ny kolona teo izany. Marina tsy hafahafa izany a. Dia sanatrivy ho marina ny eritreritro e. Manahoana se fa? Manahoana? Mazoto toerana ianao? Madama sa mademoiselle moa? Madama ka, misaotra anao se fa? Inspecteur Laza, azonao antsoina fotsiny hoe inspecteur raha manahirana anao no mitonona ny anarany. Iny ary? Inona no azoko anampinanao madama? Madama izy aloha raha tsy mahadiso e. Madame Kolona na Madame Kolo fotsiny dia ampy e. Ka ahoana madame Kolona? Iny inspecteur? Inona ny antondianao aty aminay? Misy tokoa satria raha hitsangatsangana tsy tadiny na liako na nataoko safidy a. Enao ty koa mba be vazivazy. Eny e, mahafinaritra fahatsoranao. Lazao ary ny antondianao e. Sao inspecteur a? Hoe ahoana izay? Omaly atoandro tokony ho tamin'ny folo tany ho any a. Raha sendra mivoaka ny etsena iny any natazana lehilahy iray sotrosotro tao anaty bara mihaja ireny. Gaga sy talanjo nara nalala fa monsieur tafita talen'ny orinasa isam-badiko ny tazako. Zany? Ie, le orinasa nesany hortensiana anjavona tsy hita tampoka iny re inspecteur a. Ay! Marina izany ka. Toy izy mitantaranao e. Misotro rira no nahitako azy. Tsisy namana niaraka taminy. Zany ve? Za moa teo ivelany misotro ranom-boankazo fa tena nafana be ny andro. Raha mbola variana nanolotra ny vola vidin'ny ranom-boankazo aho mihitsy fa efa mivoaka ny hevitra misotroana izy ka mifanintsy tampoko. Dia ahoana? Mamitampona moa ka nanomboka ny delira e. Toa delira fa hafa mifono hevi-dalana izany izy inspecteur. Raha fitianiko anao dia izao.
sy mahaliana tokoa ny zavatra notantarainao madama. Dia tena misaotra anao tsy ny hafahafa fa nanantona anay nampahalala an'izay zava-misy hita amin'ny masonao tany. Fa raha tsy madiso moa izany, iza ilay vadinao miasa ao amin'ny orinasa tantanan'Andriamatoa tafita io raha tsy madiso? Azafady fa adiniko ny laza taminao hatreny am-piandohana. Monsieur Yadza mivadiko miasa ao. Fantatrao tsara kosa angamba izy e? Ay, fantatro tsara ka. Ary anisan'ny olona izingizin'io talian'io tomponantoka tamin'ny fanjavonana misy amin'izao mihitsy izy. Tsy marina izany inspekteur, tsy mahavita an'izany ny vadiko. Eny e, ka na izay polisy koa aza ange tsy mino an'izany e. Tsotra loatra ny vadinao ary tena nitsotra ny marina teto aminay. Efa mety ahitana irika kely ty raharaha ty raha izany zavatra notantarainao toy izany ka. Alainay ambava ny daly tafita ka iny eo izay ho ambarany mahakasika an'izany. Mingavy inspekteur mba tsy ho fantany fa izany nalalanaareo an'izany a. So ny haiko sanatrino anaraka raha tonga ny apody sofiny eo izany. Raha ny amin'izay indray dia aza manà foana ianao e. Hainay ny akambavany azy sy tsy manonona anarana. Ary ono madama? Ahoana izay inspekteur? Mifankafantatra ve ianao sy madama kely Hortensia? Monsieur Yadza, so fa hitako ianao. Manahoana aloha ianao e? Ahoana ny asa? Commissaire, salama tsy manafa misaotra e. Fa ahoana commissaire? Tonga ty ampiasana mihitsy nareo ko. Inspecteur aloha zany tena izy fa tsy commissaire akory e. Dia izy ny sefoery. Tsy dia ianao loatra akory no hoe tadiavinay fa monsieur tafita taleanareo. Asa raha ao ihany izy izay e? Tale efa ho 2 andro izy izay no tsy nandalitra ty ampiasana kanefa tsy nampandrehanay ny antony. Tsy any an-trano ihany ve? Sa nisy iraka makana taony? 2 andro hoe tsy taty e? Hitako moa izy tsy mba namaly ny taratasy fampiantsoana azy akory. Efa somary napoizina ihany aloha ka. Fa hoana marina ny tena zavanitranga sefo a. Alainay ambavana izy mahakasika ny raharaha Hortensia e. Raha ny fitantaran'ny vadinao tokoa mantsy dia misy resaka hafahafa mampiahy ahy tamin'ny delira nataony no sabotsy lasa teo. Ay ve? Na zaza nge sefo ka gagy e. Monsieur tafita dia fantatry ny rehetra fa tsy dia mandray alcool izany loatra. Rariny raha hampametra-panontaniana ny antony sotroany alcool. Tsy vita an'izany fa raha ny delira nataony tena hafahafa tokoa. Ka izay indrindra nge larana nomeny taty aminay tsy mandeha. So dia manana larana hafahazoana azy ianao aloha e? Tsy manana afa-tsalarana ray ah. Izay no azoko azy. Ary efa nisy niantso koa izay fa tsy nandeha araka ny voalazanao. Vao maika mampitombona ny ahy rehetra izao monsieur Yadza. Efa namepetra azy mafy izay tsy alalavitra eto ka raha misy izany dia namany manaiky eloko izy. Aleo aloha jerena any an-tranony izy e. So fa efa azo tamin'ny fampiantsoana azy voalohany ny adresany. Raha tsy efa nandositra koa? Aleo aloha jerena e. Mialatsiny fa tsy maintsy hitazona azy avy hatrany izay raha hita izy a. Aleo izy aloha akasaina kely mandra-pitsotra an'izay tena marina. Dia ahoana tokoa moa raha efa tsy ao an-trano intsony izy e? Dia voatery izay hanao avis de recherche ka ataonay peta-drindriny eraky ny tanàna fa diadiavina izy. Tsy makaiza eo iny e. Ampaferin'ny olona ny diadiavinay moa izay izy e. Reny aza teto nisy jiolana ampiororo miseho azo tompon'ny fahaizana fa tratrana ihany no farany. Tadidinao ilay afera zendra nalaza be teto iny e. Tadidiko tsara tokoa iny e. Nampikilay fiarahamonina teto ireny fa soa efa tratra sy ny gadry e. Ianao ty dia variana ampiresahana eto kanefa mbola miasa. Aleo ngamba izay andeha aloha e. Azafady indrindra re monsieur Yadza tamin'ny fanelingelenana. Tsy maninona fa fotoana fialan-tsasatra kely koa nge izao e. Na izany aza voafetra ihany ny fotoana ka mendalana nareo e. Makasitraka dia mazotoa e. Eny ary e. Fa lasa iza tokoa ary tale. Ho ratsy a.
Aleo aloha monjy ny asa amin'izay fa to efa tapotra ny ora fiatoana. Efa folo sy fifa amin'izao. Mba nanahoana tokoa ary izay ny dia ny inspekteur Laza sy fohery tany an-tranon'Gatale. Manahary aza hoe tsotratra tao iny a. Mety voarangy ny fampetsoana azy fa izy ny ninitsina maly dia hoe naleo ny finoana trano finday mihitsy. Hoay izy eo anefa iny e. Inspekteur Laza ka anaiko mora an'izao na hipetrapetra-potsiny eo. Tena ho ratsy ity tantara ity raha tsy niaina ny afarany a. Talepitatan'orinasa no higadra. Tsara aminy izany fa misy toetra sy manambanimbany olona loatra. Hita ao ako. Aleo hidy any rehefa tsy mahay miaina. Pirofo ange no tadiavin'ny polisy dia efa izay no izy e. Efa izy izao ny tena ahiahiana mafiko. Engany eka tena ho izay tokoa. Ary no tia mampisinto anao amin'izany. Resa aloha ny telefoninao fa misy miantso anie izy izany nefa tsy renao mihitsy e. Hoay, inspekteur tia miantso ity. Allô? Allô, inspekteur Laza ihany e? Tratranay tao an-tranony ihany monsieur tafita talehanareo. Efa midina eo amin'ny trano fisainanao izy aloha izao e. Izy raha teo tsy hay na nahoana fa totsy tompony tena zany e. Asa na sary mihetsika ny nataona efa voa mihitsy ny sainy fa mbola izy dokotera hijery azy aho e. Ay ve, dia ahoana izany? Mandalova ty ny ray aminareo ampiasanao no mijery azy e. Raha afaka ianao dia voamaika tsara be raha ianao mankate. Alefa folak'andro aho izany mandalo any e. Iny ary fa miala anao zany izay a? Izay moa izany ity malala. Mila mandalo any aho fa efa any amin'ny zareo ny tale. Nitazominao aloha fa hafahafa hono ny fetsiny e. Karaha izany dia aleo andrahoaka loloha sakafo ary e. Ka aingakaingana renao e. Zaka aina kely aloha mba tsotsotra mandrapa. Ena ary e. Fa ahoana ny nahitano nisy ahy e? Dia narahanao taty mihitsy fe za. Miverena rehefa matahotra ahy e. Fa iza amintsika izany lazainy izany ry aza. Zasa ianao. Ianao fotsiny aloha e. Ianao fotsiny aloha fa aza mbola miresaka betsaka eto. Miverena rehefa aza mankaty tsony a. Vao mijery anao aho dia matahotra. Mifony e. Aza mpitsaliana. Ay, oka rehefa amin'izay e. Tena mideliry ity fa andany ianao miantso dokotera ka. Reto efa miditra reto ary ny dokoterako. Anao visity angamba reto fa aleo aloha ndreo voaka amin'izay e. Aleo za ihany no hijanona eto. Marina tokoa izany. Loza, misy anjely be tongana reto hakanahy. Maty ahy e. Maty ahy. Oy, azalaina ahy e. Tena torana tanteraka izy marina vokatry ny tahotra. Tranga hafahafa ity. Manahoana ianao izay Ngatale? Ahoana ny fahatsapanao ny tenanao izao? Fa za moa maninona e? Tsy misy azoko ange. Inona ny tokony ataoko amin'ity fandriana vity? To hopitaly ty sa diso a? Efa ao tsara ianao izany matoa mahatsapa an'izany a. Ie, ety amin'ny hopitaly tokoa misy anao amin'izao fotoana izao. Efa ao tsara koa no firesaka ao ka angamba mety avoaka an'io eto ianao rehefa vita ny vizity farany ataon'ny dokotera. Mba azonao azavaina amiko ve aloha hoe ahoana no nahatonga teto e? Tsy eto angamba no nazavaka anao an'izany e. Sady reto efa tonga reto koa ny dokotera fa mangina aloha ianao dia loza ilazainy. Za aloha hiantso olona vetivety kely eo ivelany eo. Allô?
voaka an'io ihany raha ny vinavina aloha eny e avy dia miverinena izy mazava ho azy efa milaminy ka taratasy omeny dokotera sisa ny andrasana raha voakana izy dia zay ihany eny ary zay zany ahoana izy io dokotera tsy efa salama ihany tsara kosa zany ay mahazo avoaka izy zany eny ary sady mbola misy ankety miandry azy koa tsinonako so la ny fotoana be aty fotsiny izy misaotra indrindra dokotera mandram-peo anarinareo zay hozy zany ngataleha efa afaka mivoaka ianao androany fa tsy mbola mahazo mody aloha satria misy mbola ilaina ianao tsy azoko very-tadidy tokoa ve ianao andre matotaleha sa hoe mody fanina fotsiny eto masina eto aleo iantsony lehibe anay fa andeva fiaraka antsika eto izy any amin'ny brotsika miresaka tsara miomany ianao landray tiany andro inona indray reny izy io toy efa mangofotra sy matahotra sahady aza tena mangatsika be koa zany ka Manahoana ianao Monsieur Talea? Salama tsafa. Hoay rery lanitro fa inona foana hoana lenao aty tsy efa mipetraka eny an'izay misy anao any fe anao Inona? aza manao sangy ratsy moa Mipetraka tsara hoe ianao. Alay moa raha tsy tianao hoe zanaka anao. Mila apetraka ao amin'ny toerana tokony hisy mazava. ka fomba ahoana nefa za aza vao hiviako ka tsy afaka niaka anao Tao matahotra mampiriny fa olona mafy fotsy misy izany fihetseham-po izany ange ianao fa izay ka re mariny aza tao azao a Hortensia tsy afaka anao aneny nanery-anao zavatra toy ireny kay Fitiavana ve dia mihaiko no nitaperinao koa satria tsy mety hitsotra amin'ny marina ianao dia alaiko anaraka akory raha izany fa avelinao zany miresaka amiko mazava ho azy Taleo. Raha za matahotra fa avy atolory amoramora ny tananao fa maika andesika avy zaty izy tsy hoany ahy tsy anaraka anao olona efa maty anao sady voapirofo satria reto tanako reto mihitsy aneny namona anao efa maty anao Hortensia efa maty ay zay ny marina nefa dia nafeninao inspecteur Laza fa inona koa ny dikan'izao ary lasa izy le avelon'ny Hortensia teo sa ianao ve ny manany any ahy tsisy an'izany eo ary tsy nanany any anao koa fa ianao nefa enjehan'ny eritreritra loatra ka namorona fahitana henoko tsara daholo ny deliranao rehetra teo ka voapirofo ary tsy ho azonao lavina ntsony no famonoanao any mademoiselle Hortensia delira fotsiny azany teo so dia mbola marary ary ahy za mody adala eo ianao monsieur Tafita mila miresaka tsika rapitso maraina asoa ary aho fa tsy lody fa nijanonao mpiambina tato satria efa nahamahamahana ihany zaho mifona asefa mifony zay fa rapitso mifanazava dia zao toy izy tsara ny deliranao raha mbola tsy tapitra fa ohatra nitapaka mantsy izy teo zay fa lasa efa niaikinieliko izay vitanao ianao ka tsory aminay eto ary ny fomba namonoanao an'io raha matokely Hortensia zay tsy manatsiny io eny inspecteur
rehefa tsy nanaiky ny fitiavako azy izy ary tsampako fa hiaja-piasako ihany nondrona ny fitiavany satria izay raha teo nefa nitsorony tamiko dia nitsiry tao tanatiko ity hevitra ity. Allô, mba mandalova kely aty amin'ny brongy ianao azafady zao kehitriny izao e. Monsieur Tallé? Tsy fotsiny avy hatrany fa tsy mity io e. Misy nitavany Tallé amaika be anka? Raha tsy misy tadiavako anao kosa ve antso ahy e. Ary diova ty anaty ny varavarana io fa resaka tsy tiako isy andre zao resaka izao a. Eny ary e. Mipetra? Ie, ka miaino anao a Tallé? Ok. Antany anao farany aho hoe tena tsy misy fitiavana mihitsy ve eo aminao na dia kely ary e. Indro averika aminao fa tena ataoko angeo azy asambatra andry e. Raha manan-kiaraka amiko ndry a. Aza mandafy adana an'izany fa io ange ny tena dia diavina sy iriny eto an-tany e. Izay fotsiny izany ny antsoin'ny Tallé a. Tsy fotsiny kosa izany fa tena izy e. Ka ahoana? Raha izany dia aleo aho no ny asako fa tsy te hamaly an'izany kosa Tallé a. Dray. Tsy hisy miala fa valeo fotsiny ahy e. Tsy hitanao nga ty antsy anaty tiroary ty. Mbola velaka ao izy aloha fa raha manaiky niaraka amiko ndry a dia mijanonao io. Raha tsy kosa dia azonao an-tsaina angamba nytoyany a. Dia sahanao ve? Eny e, omeko safidy malalaka ianao. Eny ary fa manaiky ahy e. Kanefa aleo tsy misy mpalalo izany a. Bon. Merci aki mazoli ka mba ho pirofo ary fa tena ty andry dia aleotsika hiaraka ihanon-kasambarana. So dia noho nitahotra fotsiny mantsy a. Maninona tsara? Aza manatona akory ianao fa mialala avitra sao dia tsoko fonjeo eo a. Tandremo fa tianeo ka efa voninato e. Vao mihetsika hafahafa dia maty tsy migika. Mifona moa Tallé a. Tena mifona re. Avelao ahy e. Eo e, ary moramora ho ary mbola teo velona. Zay. Ary aleo apetraka amin'izay ty antsy ty raha tiana atahorandry e. Itety ny habakabaka sy karoanio. Tena tsy mba matahotra an'izany tody izany akory raha ianao ty a. Dia tovavy tokony hanana no aviny ve no niviraviraina tao amin'ny braonao tao e? Sa ianao io olona tsy mba mivavaka? Tsy taho an-tsaiko intsony izany satria tia loatra ahy. Ty sa nanapatra ny vola sy harena ary voninahitra ao e? Eny e, izay nambaranao izay tokoa angamba marina. Dia ahoana ny mbola nivonoanao izy nefa efa nilefitra no nitahotra ho faty? Ka saika nohatra ahy izy no natosiko ary nidona mafy tamin'ny rindrina dia torana. No ararotika an'izay ary notsatoako ny antsy dia izay maty tsy ngika. Tsy misalasala na dia kely akory azy ianao milaza an'izany a. Fa foninina loatra ny ao anatinao io kanefa mba Tallé ihany ange ianao e. Mianatrano nataoko ahy tsampako izany. Aleo ahaka ny fatiny sy hanatitra azy eny amin'ny havany fa matahotra sy mitebiteby loatra. Fa aiza izy no naferinao? Ao tokotanin'ny toeram-piasana inspektera. Raha araka ny fandinianao ny resaka ny polisy teo
mety hoe tahotra tokoa ve ny naniraingata-le alazany marina tsy nanontany iny e. Sa nisy zavatra nahazo azy tao? Tsy mino ary aza hoe areti-tsaina na tahotra ireny nahazo amin'ny monsieur Tafita ireny a. Tena nahita zavatra izy. Avelo moa izany monsieur taminy raha ny fahazahoako azy e. Dia ny avelon'ny tompoko vavy Hortensia izany. Vao teny amin'ny hôpitaly izy dia efa hafahafa be e. Na tamin'izy mbola azo tany an-trano aza dia efa tsy karitry ny polisy fa hafahafa toa tsy tompony tenan'izany izy. Ka izay nge ho ahy e. Zaho koa nge tena mahita an'izany e. Fa zareo polisy toa tsy mino an'izany satria tsy mahatsikaritra ny inona izy ireo fa toa olona midelira sy mirediredy no hitany. Ka normal izany satria ilay namono azy ny sehoniko. Na sika aza nge tsy nahita fa mba tombana ihany no mandeha e. Efa saika ratsy ny saiko hoe sanatria ve dia anisan'ny ahiahin'ny polisy koa tamin'izy nanontany hoe malala ny Hortensia avy ianao. Mifanontaniana ihany angeny azy fa tsy voatery hoe ahiahy e. Asako tamiko mifanontaniana dia kenda teo ampamaliana azy a. Miandry izay sahasahaza azy izy sisa fa ny atsika niady mitohy foana. Niazy ny simba satria tsy nahay namendra tsara fa nandeha tany amin'ny lalana tsisy. Noho ny inona? Noho ny fitiavana sy ny fihetseham-po tsy voafehy. Mazava ankehitriny fa olona tia voninahitra sy tsy misy fony tempo ny tao ambadik'ilay fanjavonana fahafiny dia tsy izy akory izany fa André Matotale ihany. Fa tia fatiny Hortensia dia naleviny tao an-tokotanin'ny orinasanareo koa ny tena lozako. Kaina naparany sy nanaovana ny filandratsy ny voafinoany. Izany dia saika nafeniny fotsiny fa tsy mivoaka. Efa ora farany voasany tsotra amin'ny marina satria natahotra loatra izy. Inspekter Laza koa tsy nitambitamby fa nasaina ny fongarina tao ny faty dia nasaina nanatitra an'izany tany amin'ny fianakaviany. Mba haenzany iny ka. Oviana tokoa moa izany ny fitsarana azy e. Toa efa eny tamin'ny mora miandry ny fitsarana azy izy mantsy. Amin'ny herinandro miditra io ka. Asa hoe iza indray no mpitantana vaovaon'ny orinasa iasako io. Ny ankatahana dia hoe mba tsy olona no tahaka amin'ny monsieur Tafita intsony fa ho tena olom-banina hitsinjo ny mpiasa. Koa maninona moa raha elahy e. Tantarakomada. MBS radio nanolotra ho anao. Fanjavonana fahafa. Tantara mitohy nosoratany Ranjahery Tantarakomada na Herina Rinda Erika. Novelomin'ny Christophe Rabearmanana, Tapapiroana, Njakarandria. Miaraka tamin'ny Tolotry Avo, Saoly. Nandry aveo sy nandrindra ny lafin'ny teknika, Njakarandria. Tompona andraikitra sy mpanantotosa, Tapapiroana. Tantarakomada.